Ampy amatarana ireo candidat amin'ny rahalahy fanana fividianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay raika amby roapolo andro ny siny ny fampielezan-kevitra izay raha nambarany ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra MATV. Etsakilany kosa nefa azo ambara fa tsy mbola feno ny fampafantarana ho an'ny olom-pirenena ho an'ireo candidat izay faninana fividianana solombavam-bahoaka raha antsika toy izao manaraka izao ny hevitra izy ireo. Raha ny tena izy aloha misy lafiny anankiroa ihany. Voalohany premier tour moa izany dia efa ohatran'ny hoe zatra ilay olona. Nefa ny amin'ny deuxième tour ity mahasamihafa azy zany ny misy fifidianana député ny ampy tamin'ilay izy tena le fampafantarana an'ilay olona be dia be mihitsy no tsy dia mahalala hoe avovidy ilay filoham-pirenena moa zany dia mivoaka indray ve sa tonga dia mitoy ao le fampalalana sy le fampafantarana ary fampianarana ohatr'izay zany amiko ohatran'ny tsy ampy dia mino aho fa be dia be mihitsy mbola tsy dia mahazo an'le izy satria efa zatra tamin'ilay filoham-pirenena fotsiny hoe mandotraka vato dia un point surtout tia mbola miampy le député dia makaiza indray zany ny surki arahana amin'iny ozy ny olona dia zay no hitako hoe mety hanan sarotra amin'ity resaka fifidianana ity angamba ny amin'ilay deuxième tour raika amin'ny roapolo andro aloha tsy ampy tsy ampy za raha gaga mihitsiny hoe izavy le député za zao ohatra hoe mipetraka any fokotaninay tsy fantatro korony hoe izavy le milatsaka fa mety ohatra hoe ambanivango fotsiny ohatra iza moa zany ny antoko tena malaza eto dia ianona zany ny solo tena ny avy amin'ny antokon'ny Andry Rajoelina dia atindray avy amin'ny antokon'ny Robinson moa zany le toana Ravalomanana iny ako lafy Ravalomanana dia ireo zany le ohatrany hoe malaza fa sisa zay tsy dia fantatra hoe iza dia zay zany zay favori ihany hoe reto ny efa atoko favori dia ny élément ireo ihany fantatra fa le mirotsaka amin'ny tena manokana le particulier zany tena tsy dia fantatra firy mihitsiny dia mazava azy hoe tsy ampy zany le fampahafantarana sy le raika amin'ny roapolo andro. Ary ho amin'ny filoham-pirenena mazava ve? Ho amin'ny filoham-pirenena angamba mino aho hoe efa ampy raha oharina amin'ilay député satria ny filoham-pirenena ny nisy le deuxième tour dia efa mifantatry ny olona na tsy juste eto Antananarivo ary fa era Madagasikara efa mba mifantampantatra le filoham-pirenena izy zao ny deuxième tour dia Hery Rajaomampianina sy Jean-Louis Robinson. Amiko aloha ampy izy satria efa tamin'ny fihodinana voalohany zany efa hita taratra le tokony fihodinana dia amin'ity zany tsy dia efa le propagande zany tsy dia miseho be loatra le tamin'ny voalohany tsy le manao deuxième tour dia mety ampy izy. Ary le législative? Le législative koa ampy raha ny fijery koa azy aloha satria matory mikarakara nanao an'iny dia zay angamba mihitsy le amin'le lalàna misy mbola tsy hitako mihitsy fa zany efa mandeha mivoaka matetika misy mbola tsy hitako mihitsy fa misy misongadina misy tsy tazana mihitsy. Fa efa manana safidinao ianao rehefa tonga le pirenena aloha dia misy ny manokana safidy manokana misy. Efa vonona zany amin'ilay fifidianana tsisy ny olana? Vonona tsara ka fa ny olana fotsiny zao hoe tia boribory tamin'ny faharoa le birao fantatsaham-bato misy fiovana ndraiky teo maraina teo zao misy miantsoantso zany mampanentana hoe lasa eny amin'ny Masera eny amin'ny Canisius le toerana fatsy ato amin'ny lycée privé n'Andrianina Ntsony dia mety maro ny olona tsy mahalala an'izay zavatra zay. Ampy aloha e satria betsaka amin'ireo candidat reo nge tsy hoe izao izy vao hirotsaka izao zany vao manao zavatra rehefa mialohan eo izy dia efa nampahafantatra ny teny fokontany. Ho an'ny législative zay? Législative zay aloha. Ary ny filoham-pirenena? Efa betsaka kosa zay efa tamin'ny misy premier tour dia efa misy andaniana kosa. Vonona zany ianao le hifidy amin'ny... Za vonona hifidy mihitsy efa manana le karatra ny... Manana karatra dia any amin'ny herinantsika mifankahita.